tenena amin'Andriamanitra mba ho afakota hoe nanota mieky ny heliko aho, ezakahako ny momba ny fanahako, ny saiko, ny vatako, ny momba rehetrarehetra dia ezahako tsy hilatsaka ao anatin'izany intsony. Ity misy zavatra tenenanao matetika fa averiko tenena aminao, tena tianao Jesosy. Ny fahotana tsy tiany fa ianao tena tiany. Mety misy fotoana ianao miteny hoe tianahy izy ko manina navelany aina zavatra ohatr'izao. Zao hoe dia sitrapon'Andriamanitra. Fa zao tadidio, ny fitiavan'ny olona no miovaova, fa nen'Andriamanitra rery ny ao anaty Baiboly miteny hoe fa fitiavana mandrakizay no nitiavako azy. Nen'Andriamanitra tsy mba miovaova, ny mpivady io miova. Vao misy zavatra miseho eo dia miovaova io, fa ho an'Andriamanitra io tsy miova mandrakizay. Fanontaniako anao nefa, fa maninona izy moa zany no tokony ho tianao? Inona ilay antony hitiavany anao? Samy niara-faly daholo teo niara-nanao amenina, tianao Jesosy fa maninona izy ny tianao? Satria ianao afa-pahotana, satria ianao masina be, satria ianao manana 4-4, satria ianao renim-pianakaviana sambatra, satria ianao lehilahy tena mijoro. Fa maninona ke Jesosy ny tianao mba valio hoe za? Ny any ambony, fa maninona Jesosy ny tianao? Satria tsara be ny kopom-boliko pastera, na ny tompo aresy lahatra amin'ilay izy. Satria tiany be mihitsy ny fomba fitondrako ny tiankonako, dia tiany be aho. Fa maninona ke Jesosy ny tianao? Tianao satria tsy tiany ho very. Tiany fotsiny tsotro izao, tsisy an'izany tiany fotsiny tsotro izao zany raly aho. Izy tia nga fitiavana mirobaroba mihitsy mantsy ny azy ny fitiavany anao. Tiany eo satria mankatoa azy. Ndao sokafana amin'ny Baiboly. Ao anaty Baiboly io tokana ny ahitanareo hoe fa maninon'Andriamanitra no tiany olona. Tsy falifaly fotsiny ny teny any olona hoe tiay Jesosy. Dia misy mantany fa maninona? Mangina aloha fa remix ny ataoko tiay Jesosy. Fa ny ray Jauna toko 4:7 souligne eo tsara dia manomboka izao rehefa misy mantany zany hony tiany tompony nareo fa maninona koa nareo zao ny tiany dia mba mahay mamaly any Jauna toko 4:7 ozy ny devoly tiany ahoana koa ianao tsara fa ny ray dia tianareo satria ianareo efa tia Jesosy ny teny teto ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray ao. Tovy ny Baibolintsika ve? Tovy verina mamaky fa ny ray dia tianareo satria nahoana ianareo efa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray ao. Tokana ny afaka malianao hoe fa maninon'Andriamanitra ny tianao satria ianao tia an Jesosy Kristy ary mino fa avy amin'Andriamanitra ray Jesosy. Ny didy voalohany ao anatin'ny Baiboly dia tokana hoy izy hoe diavan'i Jehovah Andriamanitra reo ary aza manompo Andriamanitra hafa afa-tsy izy. Le manompo an'Andriamanitra zany tsy manomponompo fotsiny nanolo tena vita batisa manana dia zay. Tsy falifaly fotsiny teny isika za tiany tompo. Fa matoa ianao tiany dia satria ianao tiany Jesosy. Tian'Andriamanitra ny olona rehetra fa tian'Andriamanitra izay tia any zanany dia Jesosy Kristy zany. Ijoroy tsara ny finoanao. Hoy
hoy pasterana rehefa mitoriteny ara-panahy ny fiainana ijoroy tsara ny zavatra ara-panahy eo amin'ny fiainanao. Tsy motenitenenina azahoana assurance hoe mampaherihery tena fotsiny. Eto tompoko tsy développement personnel. Eto tsy fanamafisafisana fotsiny loha sy ny hoe ampahereziko kely fotsiny foko. Fa eto tena fitiavana an'Andriamanitra. Hiaraka amin'ny tompo ianao, hanolo tena ho an'Andriamanitra ianao, hiaraka handeha aminy ianao. Te ahitan'izany ianao hoe tena tianao ny tompo. Manana hovaliana ianao rehefa miteny ianao hoe za dia an'Andriamanitra, izy tia ary za tia azy. Ny dikan'izany tokony fantatrao inona ny mahatonga an'Andriamanitra tianao. Amen. Fa maninona hono ianao ny tia ny tompo? Satria hoe ianao joli. Napetakoriny ianao na ranga sofiny ianao, za zao ranga ny sofiko. Dia tiany tsy hoe noho ny sofiko ranga fa satria tia azy. Tia ny tompo ianao, tongava aloha rehefa fotoam-bavaka. Tsy misy olona tia izany ka hoe miandry eo adiny roa ilay olona tiany, izay izy vao tonga. Tia ny tompo ianao, omeo azy ny tsara indrindra ny anatinao. Tia ny tompo ianao. Rehefa mampianatra pastera, rehefa mampianatra vavy-rojo, rehefa ao anatin'ny sampana dia izao, raha tena tia ny tompo ianao, porofoy hoe ny ahitana faty tsy ilay miteny eto ambavy, fa ny ahitana faty dia tena ilay fihetsika. Misy olona ny miteny je t'aime, fa ohatrany hoe te hamono anao izany izy. Tiako ianao. Papa, elabe indri tsy mba niteny hoe tindria. Tiako ianao. Na ianao raha matahotra maheno an'ilay izy. Fa ilay izy, ny fitiavana ireo olona, fihetsika fa tsy tia miteny, tsy ny vavana miteny. Ny ahitanao hoe tianao ny olona, tsy izy ilay miteny anao. Misy olona, afaka hiteny anao izy, tiako ianao, pa! Tianao izy. Izay mipirofo fa tiako ianao e. Dia mino ianao hoe tianao izy. Ny ahitanao fa tena tia, dia tena fihetsika. Jesosy tsy niteny antsika fotsiny hoe tiako ianao, fa ny zavatra nataony, tiako ianao, fa tonga hatramin'ny hanolorako ny haiko ho anao, tonga hatramin'ny hoe hiaretako eo ambony hazo fijaliana ho anao. Tia ianao, mihetsika ianao rehefa tia. Amen. Tian'Andriamanitra ianao satria tian'i Jesosy ianao. Dia rehefa tsy maneho fitiavana an'i Jesosy ianao izany, dia ahoana? Aleo ianao manohy azy. Za tsy teny. Ary efa nino ianao hoy izy fa nivoaka avy tamin'ny ray ao. Tsy hoe tiany ianao satria ianao ny intelligent indrindra, na hoe ianao ny tena henjana indrindra, na hoe ianao ny tena be ositra indrindra. Tiany ianao satria tian'i Jesosy Kristy tompo zanany. Manomboko izao, te hitombo amin'ny fitiavana, tianao hitombo fitia aminao mihoatra noho ny hatramin'izay Andriamanitra. Tiavo ny zanany, tiavo ny tenin'ny zanany, tiavo ny vokatry ny zanany, tiavo ny mpiray-tam-po amin'ny zanany, dia tsika samitsika izany. Hoy izy hoe ny anehoanareo fa tsy ahy ianareo, tiavo ny olona eo akaikinareo. Eny mivavao izy hatramin'ny ho an'ny fahavalonareo, ary dia eo amin'izay ianao manomboka manaitana, iny aloha Jesosy sarotra be. Dia tsy tia anazy ianao izany. Tena tiako ianao ka raha ianao aloha tena tiako e. Hitanao ilay tiako. Za rehefa mandeha iny Jesosy izany tena rôle indrindra. Tiako ianao e. Ary ny anahy tena temps dessus any an'olona rehetrarehetra. Fa ozy Jesosy, fa raha tsy tian'ny olona eo akaikinao sy na ny fahavalonao ary ianao, olombelona ary tsy tianao, comment tu peux aimer Dieu? Ahoana ny tiavanao an'Andriamanitra nefa olombelona mitovy anao raha tsy tianao? Ka hitan'ny pastera, aleo aloha andinika kely, diny moramora ary. Mena fotoana ianao. Tian'Andriamanitra ianao, tsy hoe ho voavela heloka fotsiny, fa tian'Andriamanitra ho fantatrao fa mihaino anao izy.
impiry aza misy mandaingy nefa nisy nantanina tany akapony ary mba mieno anary ve Andriamanitra ao io izay atsangano ny tanany ary aza misy mandaingy efa entony tompo ansonanay hitanao Jesosy izay tsy mba mandaingy aleonay tenenina marina tsy hoe rehefa mandalo olana ianao dia midika izany fa adinon'Andriamanitra ianao na hoe tsy mieno anao izy tsy hoe rehefa kristiana ianao dia tsy manana olana intsony sakafo ny baibolinao Jaona 9:4-5 rehefa ohatra ianao mandalo olana iny dia tonga avy any dede dia volony tiako tenenina amin'ilay dede dia ozy izy sahirana be Andriamanitra mitandrianina dia adinina ianao na rehefa misy olana rehefa mba mandalo zavatra iny ianao dia ozy izy tsy mahita anao ngamby izy andray lazainy zareo fanalain'ny ray nody any aminy dadanareo nefa tianao be sady ilainao be zany koa ve dia avy amin'Andriamanitra fa tamin'ny nomen'Andriamanitra anao le dada adinao hoe nahasoanao Jaona 9:4-5 mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo tia indray mivalin'le hoe sao dia tsy hitan'Andriamanitra ary sao dia adinony ary hitany ve za dia avelana iseho Petera 1:7-12 Petera 1:7-12 le vakiko teo dia milaza hoe ninina angatahantsika dia azontsika rehefa mangataka amin'ny anaran'i Jesosy isika fa ity indray ny tenenany fa tsy manadino anao izy fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy toetsika dia nalefako aloha le hoe voavela ny elokao sady voadio amin'ny tsy fahamarinana rehetra ianao ndikan'izany ry avana malala ao amin'ny tompo aza sasatra ianao mangataka famelan-keloka sy miaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao mba hahafahan'Andriamanitra mason'Andriamanitra hitsinjo anao satria olona marina ianao amen ataovy izay hatonga anao ho marina eo anatrehan'i Jehova mba hahatonga azy tsy hanadino anao fa hitsinjo anao mandrakariva hoy ny ten'Andriamanitra teo hoe dia ho voavela ny helokontsika sy ny fahotantsika ary ho voadio ho afaka tsy fahamarinana rehetra eto kosa izy dia milaza fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina domokely eo akaikinao aoka isika anao any marina hoe mandrakariva aoka isika anao any marina tsy marena hita ny mason'ny tompo ny masony ses yeux dia mitsinjo ny marina ny sofiny ses oreilles mihaino ny fitarainany fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy tsika tsy miala amin'ny zavatra tsy miala amin'ny eritreritro na amin'ny teniko fa amin'ny tenin'Andriamanitra amen noho izany mba hatanteraka an'ireo eo amin'ny fiainantsika dia hiezaka foana isika anao ny marina mba ahafahany haino ny fitarainantsika dia ahafahany tavan'Andriamanitra tsy ho tezitra amintsika satria tsika tsy ho anisan'izay mpanao ratsy